Anamafy ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-momba nantoka maro eto amin'ny firenena sy ireo firenena izay mivondrona ao anatin'ny SADC na ireo firenena hafa izay anampy an'i Madagasikara ny fahavitany fihaonana tampon'ny SADC teto Madagasikara, indrindra manoloana ireo lohahevitra sy vinanasa ao anatin'ny SADC, hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena Andriamatoto Kely Justin Androany. Ny mahakasika ny fahaleovantena ara-tsakafo, ny resaka angovo no isan'ny tena raharapamehana raha ho an'ireo firenena misy 120 mivondrona anatin'ny SADC. Ka azo heverina fa anampy betsaka ny Madagasikara manoloana ireo olana samihafa izany, raha ny fanazavany. Voalohany aloha amin'izao dia hitantsika moa ny ataoko hoe ny lohahevitra izay mivelabelarina sy midinina nandritra n'iny fihaonan-tampony SADC iny dia mahakasika aloha ny voalohany ny resaka fambolena zany ny transformation agricole, izay zavatra tena ilain'ny malagasy tokoa satria raha jerenareo ny politique générale de l'État dia isan'ny priorité ao amin'ny PGE io ny resaka souveraineté alimentaire na ny autosuffisance alimentaire. Zay. Ny faharoa dia eo amin'ny fampiroboroboana ny angovo hazavozina na ny promotion de l'énergie renouvelable. Zava-dehibe ilain'ny firenena zay mba hiadiantsika amin'ny délestage lava reny. Ka iny zao ny navitan'ny fihaonan-tampony teto amintsika zany dia anamafy ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-nantoka maro isan-karazany sy ny firenena voalohany aloha izay mivondrona ao anatin'ny SADC sy ny firenena hafa ihany koa ankoatran'ny SADC zay anampy any Madagasikara amin'ny fanatanterahana an'izay transformation agricole zay mba hisian'ny autosuffisance alimentaire eto amintsika sy amin'ny région SADC zany hoe amin'ny firenena rehetrarehetra izay mivondrona ao anatin'ny SADC zany. Anampy betsaka ny firenena malagasy ihany koa hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny andraikitra goavana sany filohan'ny Rajoelina amin'ny mahafilohan'ny SADC azy na ara-toekarena na ara-tsosialy. Dia ahita partenaire ihany koa tsika ary roborobo ihany koa ny fiarah-miasa aoriana n'iny fihaonan-tampony iny eo amin'ny fampiroboroboana ny resaka angovo hazavozina eto amin'ny firenentsika sy amin'ny firenena izay mivondrona ao anatin'ny SADC satria atsika amin'izao fotoana izao no mitarika ny SADC zany hoe ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara zany no filohan'ny SADC amin'izao fotoana izao. Tena zavatra goavana zany ary anampy betsaka ny firenentsika eo amin'ny fampandrosoana na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny ara-toekarena sy ny maro samihafa zany. Manana anjara andraikitra lehibe kosa ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny SADC amin'ny alalan'ny forum parlementaire de la SADC izay rafitra andinihana sy anatsarana ireo lalàna ho an'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny SADC, raha ny fanazavany. Satria misy koa anatin'ny SADC ny atao hoe forum parlementaire de la SADC. Io zany dia isan'ny ataoko hoe rafitra goavana ihany koa ao anatin'ny SADC satria ao no andinihana ny fanatsarana ny resaka lalàna rehetrarehetra ao anatin'ny firenena izay mivondrona ao anatin'ny SADC. Fa ity ny zava-dehibe io forum parlementaire de la SADC io zany avadika ho parlement régional. Zany hoe zany tena hoanana anjara toerana goavana eo amin'ny firenena izay mikambana ao anatiny izay mivondrona ao anatin'ny SADC zany manomboka izao ny parlementaire rehefa lasa ho parlement régional zany le izy, zany hoe misy ny fanatsarana ny lalàna rehetrarehetra izay misy ny ataoko hoe tombontsoa iombonana ao anatin'io firenena mivondrona anatin'ny SADC zay le hoe loi d'intérêt commun izay hojerena ao anatin'ny parlement de la SADC ary hoanana feo bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny lalàna ao anatin'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny SADC zany ny parlement régional amin'izay fotoana izao. Amin'izay fotoana izay zany hoe tsy mitovy amin'ilay izy forum parlementaire ty fa lasa miakatra avoavo kokoa zany ny lenta rehefa lasa parlement régional zany io forum parlementaire de la SADC io. Mbola maro ireo vehivavy no manana olana eo amin'ny resaka zo sy ny fahasalamana ara-pananahana eto amintsika raha tsy hiresaka
afa-tsy ny fampanambadiana ny ankizy vavy tsy ampitoana mialo loatra. Io koa tsy fahafahan'ireo vavy mandrina ny fiterahana ka mahatonga azy ireo maro anaka izay lasa olana eo anivon'ny tokantrano sy enta-mavesatra eo anivon'ny firenena. Anisan'ny mbola olana ihany koa ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy. Izany indrindra no mahazava-dehibe ny fijerevana sy ny fanatsarana ny lalàna mahakasika ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana ho an'ireo vehivavy. Ao anatin'izay indrindra dia tonga teo anivon'ny antemimera-pirenena ny IPAS francophonie nanao ny fifanaova-tsony mpiara-miasa mahakasika ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana. Vonona ny eo anivon'ny antemimera-pirenena ijery ny lalàna mahakasika ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana. Raha toka misy ny tokony ho atsaraina ho ny filohan'ny antemimera-pirenena Tokely Justin. Ny androany moa zany dia fanaovana sonia ny memorandum ny fiara-miasa amin'ny IPAS francophone sy ny Assemblée nationale de Madagascar mahakasika ny zo ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fiarovontsika sy fanatsarana izay fahasalamana ara-pananahana indrindra moa ny vehivavy eto amin'ny firenentsika zany. Ka zaro IPAS francophone zany dia efa niara-miasa foana tamin'ny Assemblée nationale ary voameka miamafy zany zay fiara-miasa zay amin'izao fanaovan-tsonia zay natao androany miaraka amin'ny IPAS francophone. Zany hoe zany ho isy ny fijerena akaiky tanareo le zon'ny vehivavy indrindrandrindra amin'ny resaka fahasalamana ara-pananahana zay. Dia raha misy moa ny lalàna tokony ho amboarina na ihany koa tokony ho atsaraina mba hahafana tena manatsara n'izay ny fahasalamana ara-pananahana zay eto amintsika dia izay zany ny masoan'ny Assemblée nationale de Madagascar amin'izao fotoana izao miaraka amin'ilay partenaire antsika. Mampiseho ny fahavononany amin'ny teny nomeny ny firenena malagasy dia ny fampitoviana ny zo any lasa ny vavy ary ny fanamafisana ny lalàna efa misy mahakasika ny fanajana ny zon'ny vehivavy. Izao fiara-miasa vaovao izao ho ny directrice régionale ny IPAS francophonie dia midika fa mametraka amin'ny mahazava-dehibe ny fanajana ny zon'ny vehivavy ny firenena malagasy. Aujourd'hui, on a signé le mémorandum avec l'Assemblée nationale malgache et pour nous c'est un moment assez historique parce que ça montre à quel point donc, il y a une importance accordée à la santé de la reproduction, au lendemain de la prise de la présidence de la SADC. Ça envoie un message fort, ça montre que Madagascar montre l'exemple également dans son engagement pour l'égalité, pour la justice reproductive et veut vraiment paver ce chemin vers le renforcement d'un cadre légal qui renforce les droits des femmes pour toutes les femmes malgaches. Donc c'est un moment assez historique pour nous de pouvoir partager ce moment aujourd'hui. Cette signature montre déjà l'engagement qui était existant mais bien consolidé, cette envie, cette volonté, cet espoir de continuer à bâtir une région de la SADC qui est exemplaire et qui s'engage pour les droits des femmes et des filles dans toute la région. Tsy mandry fahalemana ny firenena malagasy nambara ny rima manakatsara mpandalina fiainam-pirenena androany ary tsy nivoaka ihany no iaran'izany fa hatramin'ireo olom-boafidy ihany koa. Mandry andriranatso ho izy ny firenena amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Amin'ny ankapobeny tsy te hiompana rery mitokana ao anatin'izay seritra anankiray izay fa le firenena mihitsy le eto Madagasikara mihitsy nefa tsy mandry fahalemana intsony ao anatin'ny firenena ny mponina ao aminy ny vahoaka ny mpitondra zay fandriam-pahalemana resahako zay tsy resaka asandalo ihany fa no eo amin'ny lafin'ny toe-karena na ny resaka politika na ny resaka fivavahana rehetrarehetra dia tena tsy mandry fahalemana ny firenena mihitsy ankehitriny ka tsy mahagaga raha misy reny karazana seho maro samihafa reny. Za zany tsy te hiompana hoe elokisa fa aleony tompona andraikitra anatanteraka ny fanadiadiana zay tokony ataony fa nefa kosa tsy tonga ho azy reny fa misy antony tsy misy tompona andraikitra ao ambadika reny. Ny olantsika mantsy vao miteny hoe fandriam-pahalemana dia asandahalo
fa raha mijeran'izay teny zay tsika rehefa mbola mitebiteby sy miahiahy mitadiny anina hoany ny olona tsirairay na dia tsy misy mpangalatra reo dia tsy mandry fahalemana izy zay rehefa mbola matory izy zany ka mbola sady mitebiteby zay mahatonga ana miteny hoe mandry anjiranantsy ny firenena mandry anjiranantsy ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ninona zavatra resahana dia politika daholy ny ao ambadiky ny zavatra rehetrarehetra liseka raha mbola tsy misy ny demokrasia sy ny fanajana ny zon'olombelona dia mbola njakatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ho iatrana ambara ny rima managasy tsara fampanjakana ny demokrasia aloha voalohany indrindra tsika zao mampiatrano ny SADC dia tsy hidirako lalina le hoe ny fidiana ve le mpitondra nipetraka eo sa mandeha toro adevitra be tsy hifankahitany reny rehetrarehetra reny fa ny zavatra azo antoka fotsiny dia hoe rehare ary tantara ho an'ny Madagasikara aloha ny fisiny reny eo fa kosa tsy hoe akory hoe andehantsika hiaingo eo ambony tsikoko hoe io ara le izy tonga eto dia faly fotsiny tsika fa le filozofia an'le SADC tsy azontsika hoe hiaro ny zon'olombelona sy ny fafahana maneho hevitra fa eto amintsika hatreto dia mbola tsy malalaka zay liberté d'expression zay na ny fafahana maneho hevitra zany na ny resaka demokrasia ny lafiny rehetra fa rehefa atao malalaka zay dia atao mazava ny lalàna arahana ny lalàna misy sy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena zay le niteneniko teo hoe loi de l'opposition apetrao mazava tsara avy ny olona hiteny avy ny olona haneho hevitra avy ny olona hanatanteraka zay azony tanterahana dia mandeha io fa rehefa mbola tsy hampanjakantsika zay dia mifanampy moa zany ny système makany amin'le fitsinjaram-pahefana ny resahana teo hoe andao iroso any amin'le province sy région autonome na eo azy izay tsy fandriam-pahalemana izay misy ankehitriny eto Madagasikara izay dia tsy tokony ho sakana ho an'ny tanora amin'ny fandraisana andraikitra izany ho iatrana ambara ny rima managasy tsara mpandala fiainam-pirenena tokony voamaika ary ampirisika ny tanora malagasy mba handray andraikitra hitondra vahaolana eto amin'ny firenena ny zava-misy ankehitriny raha ny nambarany hatrany